Anisany niteraka hadihevitra be deabe moa ity sary izay nivoaka teny amin'ny magro androany ity ary be deabe ny olona naneho ny fanehoan-keviny. I Paul Rabarra teo moa nilazany hoe izany Marc Ravalomanana izany dia tsy biby fatahorana intsony. Androany moa kay le hoe fanolorana ofisialy ny maha-kandida be ny tanàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana anga tsy nomena alalana indray ry zareo hoy ny fanehoan-kevitra Fernancelo manoloana ny ireto sary nivoaka teny amin'ny magro androany ireto. Hilazaintsika moa ny mikasika an'izay sy nahafa izay tokony ho lazaina fa mialohan'izany aloha dia abonné ny chaîne-natsika, asio zay mahihany koa ny vidéo noho ny farany dia apetraho ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ndao ary toboko lahy ndao ary toboko vavy. Ireo rehetra izay tsara ho fantatra moa no ho lazaintsika ato anatin'ity vidéo ity, indrindra ireo rehetra mahafinaritra, na ireo rehetra izay tsy mahafinaritra azy dia lazaintsika ato foana satria mampahafantatra ny zava-misy no ataonay. Ampilazaina sy ampahafantarina moa fa mankalaza ny faha 17 taonany androany i Paul Bert Rosy Rahasimanana na hoe Rosy no afantarany maro azy. Mirary soa ho anao Zokobe ary hira anisany izay tena nafinaritra nataony ity namana ity moa ny hoe manana finoana. Ny hira rehetra izay nataony moa dia samy nitondra ny lazany avokoa ary ny tena mampiavaka an'ity Zokobe mpanakanto ity dia tsy mihirahira fahatany fa mitondra hafatra ary manandratra ny kolotsaina ny hira rehetra izay ataony. Mirary fety sambatra ho anao ry Zokobe Paul Bert Rosy Rahasimanana amin'izao fotoana ny tsingerenan'ny taona nahaterahanao izao. Manaova fety sambatra ary aingane ho ela velona, ho ela fanapahana. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny mpizahatany. Mpizahatany nandeha fiara avy eo amin'ny RND hihazo any commune Andasibe no naratra ny tontonana hazo be. Izany rehetra izany no antony nanapahana ireo hazo hafa efa antitra sy natahorana hianjera hoy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy androany. Matetika koa no manapaka tarbinjiro ny jirama ireo hazo mianjera ireo. Zay moa ny mikasika ireny hazo antitra izay no tapahana ireny fandeha ary isika handeha kely any Antanimasaja. Izany Antanimasaja izany moa dia any Mahajanga. Tonta kely Thailandaise, teratany vahiny Thailandaise iray efa mpamerikeloka tratra nangalatra panneau solaire sy jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Izany moa ny zava-nisy tany Antanimasaja. Tsy aiza moa izany Antanimasaja izany araka izay nolazaiko teo fa hoe any Mahajanga. Fa ny tany Tsihombe Androy kosa dia nisy tranga kely izay tena mahafinaritra, resaka mariazy moa izy ity. Mariazy hafa kely tsy mbola nisy nanao tao amin'ny fokontany Tsiverokely, commune Tsihombe Androy. Mariazy ambony sarety araka hitantsika amin'ity sary ity na dia nisy aza ny fiara sy ny moto tsy nijery izany izy ireo fa niverina tamin'ny fomba maha-malagasy. Mirary soa ho azy roa kely ary marena tokantrano aingane ho lambanakoho tokoa ianareo ka faty no hisarahana. Voalaza moa ny mikasika an'izay mariazy hafa kely izay fandeha ary hidirantsika kely so ho lazaintsika ato ny hafatra izay nomena hajo Andrianarivelo. Toy izao moa ny hafatra izay nomena hajo gaga aho mahita ny fireharehana etsy eroa amin'ilay hoe sidina voalohany Dubai Antananarivo ataony orinasa vahiny. Dia mba lasa ihany ny saina hoe ary ilay tena orinasa malagasy moa mba nanao ahoana. Efa mba misy drafitra mazava ve anarenana azy. Ny sidina ivelany to tsy misy, ny sidina anatiny efa zara raha misy fiaramanidina mandeha fa to ohatrany modiana fanina fotsiny hoy hafatra izay nomena hajo Andrianarivelo mikasika ilay zavatra izay nalazaka tena nalaza ny omaly. Zay moa ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay nataony hajo. Fandeha ary ho jerevantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony depute hanitra tao anatin'ny miara-manonja. Tendrombohitra fako no navelany naina Andiantsitohaina ho any Antananarivo ny alohany nandehanany nanao ministra hoy depute hanitra ny tao amin'ny miara-manonja. Manimbazimba ny anarany Charles Andiantsitohaina, mpandraraha matanjaka sy fantadaza no sady ray aman-dreny nanangana aninaina Andiantsitohaina ny zavatra ataony ity ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajarenany tany ity hoy hatrany ny depute hanitra ny tao anatin'ny miara-manonja raha naneho ny fanehoan-kevitra mikasika any Andriamatoa Hajaina naina Andiantsitohaina ilay ben'ny tanàna teo aloha. Zay ihany koa moa ny mikasika any Andriamatoa naina Andiantsitohaina ndeha ary isika hilaza kely ity ombay mitady izay nataony namana anankiray ity. Ombay mitady dadabe hoy izy niala tao an-trano ny tetsy Ankazolava Ambosoa
ivanja omaly talata maraina tokony tamin'ny 7 ora sy sasany i dadabe Rakotobe Manantsoa Manase ka mbola tsy niverina hatramin'izao ora hanoratana izao hoy ity namana ity raha nanaparitaka ny ombay mitady. Nanao akanjo t-shirt fotsy, lobaka fotsy sy akanjo ba misy kapson miloko volondavenona izy. Hiangavina izay mety mahita azy na manana vaovao mikasika azy mba hiantso ny laharana 032 80 095 06. Averiko indray ireo olona rehetra izay mahita azy na manana vaovao mikasika azy dia afaka miantso ny laharana 032 80 095 06. Ny hazonay atao ato anatin'ity chaîne ity moa dia mizara izany ihany no mba afaka ataonay hanampy an'ity olona izay mitady any dadabeny ity. Ny fiainana raha teo moa dia raha malala dia hifanampiana ka izany indrindra no antony izaranay ity zavatra ity. Ndeha ary isika hilaza zavatra manaraka izay tokony ho lazaina sy ny zavatra manaraka izay tsara ho fantatra ihany koa. Iny ihany koa ny mikasika ny ombay mitady, voalaza moa ny mikasika iny ombay mitady iny, ndeha ary isika hilaza kely ity zavatra anankiray ity. Anisan'ny sary izay tena nahagagan'ny maro moa ity ary anisan'ny sary izay tena nalaza nivoaka tao anatin'ny tambanjotra Facebook. Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena izao sisa no vahaolana hitany ireo mpitondra fiara, hitany ireo mpitatitra manao ligne amin'iny lalam-pirenena iny. Satria natao ireto zavatra ireto mba tsy ahafahany ireo olona mpangalatra entana na ireo olona izay tady hamaha entana eny ambony ka nasiana ireto vy ireto mba ho entina hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'iny lalam-pirenena iny. Rehefa voalaza moa ny resaka iny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana iny, ndeha ary isika hilaza kely ny mikasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha araka ny tokony ho izy sy raha araka izay nampanantenena moa dia tokony androany ilay fanolorana ofisialy ny maha-kandidany ben'ny tanàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Magrobe horirika moa ny fotoana ka gagany maro ary anisan'ny tena nahoraka moa ireto sary hita ireto ny androany. Sary ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny Magrobe horirika izany ary nametra-panontaniana ihany koa i Ferdinand ny hoe angatsy nomena alalana indray ry zareo hoy fanontaniana izay napetraky ny Ferdinand. Fa i Andriamatoa Paul Rabary kosa nilazany hoe izany Ravalomanana izany hoy Paul Rabary dia efa tsy biby fatahorana intsony hoy ny hafatra izay nataony Paul Rabary mikasika ny filoha teo aloha Andriamatoa Hajena Ravalomanana Marka. Zay aloha moa ny zava-misy izay azontsika lazaina ny amin'ny androandroany anatin'ity video anankiray ity, fa mbola hilazany zava-misy foana isika amin'ny video manaraka izay alatsakay rehefa aveo. Nohony zany dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navita nihagitra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina ihany koa ianareo mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametrabeloma izahay ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, amin'ny manaraka indray io.